mivavaka sika izany koa no fandrevonay Jesosy tompo nanolotra ny fonay nanolotra nay nanolotra ny anay keo ho anao satria anao izahay sotronao zay kehitriny satria mpianty tsara ianao izay nanavitra ny ondronao tamin'ny fahavalo ary nahavozanao ny ainao zany ankasitranay keo ianao satria nametraka fitokisina lehibe taminay ianao dia tsiny fa ny fiandrasana ny ondronao fantatrao fa tsy mahery izany zay fantatrao fa tsy mendrika izany zay kanefa mino zay fenao nanafiheranay amin'ny fitiavana anay ka ahafahanay mianatra ny ondronao araka sitraponao ankehitriny tetotronao zay mbola afaka mandray ny teninao hitenena aminay tompo araka ny fombanao fa mironao zahay amin'ny nanomasisy makoizakatana zany ampifaliana riakanano rahavanatsika rehetra tahak'izao alahady zao ny tenin'Andriamanitra zay anjaratsika amin'ity alahady faharoa manaraka pasika ty dia hitatsika mifilazany tsara araky jaona toko faraky amby roapolo azafady andiny ny fadimy amby folo ary mitsahatra ny andiny ny fadimy amby roapolo jaona toko faraky amby roapolo andiny ny fadimy amby roapolo dimy amby folo ka hatramin'ny fadimy amby roapolo rehefa hitatsika dia toy izao ny fampiasaina ny Jesosy ary rehefa nisakafo izy dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera Simona zanaka jaona moa ny fitiavanao ahy mihoatra ny fitiavany reto hoy izy taminy eny tompo ianao malala fa tianao aho dia hoy izy taminy fa ano ary mitrikeko hoy indray izy taminy famindroany Simona zanaka jaona motiava ianao dia hoy izy taminy eny tompo ianao malala fa tianao aho dia hoy izy taminy andrasiko ary mitrikeko hoy izy fanonteny Simona zanaka jaona motiava ianao dia nalahelo Petera satria izy nanao miteny taminy hoe motiava ianao ka hoy izy taminy tompo ianao mahalala ny zavatra rehetra fantatrao fa tianao aho hoy Jesosy taminy fa andro ary mihitsy lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha mbola tanora ianao tenysikany ka nandreka amin'izay tianao fa rehefa antitra kosa ianao dia ninditra ny tananao ary mikafo manikinanao ka hitondranao amin'izay tsy tianao ary zany no lazainy hanambarana fomba fahafatesana izay ankalazany an'Andriamanitra ary rehefa voalazana zany dia hoy izy taminy manaraha dia nitodika Petera ka nahita ny mpianatra izay tiany Jesosy manaraka dia ilay niankina tamin'ny tratrany tamin'ny fisakafoana ka nanao hoe tompo izy no madika anao koa rehefa nahita azy Petera dia hoy izy tompo inona no amin'ity lehilahy ity hoy Jesosy taminy raha tiako hitoetra izy mandra-piavo ao anao zany fa manaraha ianao ary niely tamin'ny rahalaza ny teny zany fa tsy ho faty zany mpianatra izany nefa Jesosy tsy nilaza taminy fa tsy ho faty izy fa raha tiako hitoetra izy mandra-piavoko ao anao zany izy ilay mpianatra izay vavolombelona manambary zany sy miloatra zany ary fantatsika fa marina fanambarany ary misy zavatra maro hafa koa izay nataon'i Jesosy ka raha voasoratra tsirairay avokoa izy rehetra izany rehetra zany ataoko fa izao tontolo izao aza dia tsy omby ny boky voasoratra amen ray masonao manamasina ny amin'ny fahamarina ny teninao ny fahamarina amen mialatsiny amin'ny fikoavana zao ry fivona malala ho amin'ireo mandrakariva nety fiatana sy ny fahasoavana afian'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tompo amen mangataka ny ankizy rehetra ho mba hitsangana faly miarabanareo rakizy tahak'izao alahady maraina izao ndray dia tany anareo aho mahafantatra dahavo ianareo hoe inona atao hoe dahavo inona ny asan'izany dahavo zany inona ny angalarina omby ia eto amintsika tena fiveloman'ny tatsaha malagasy dia omby fa tamin'ny andron'i Jesosy ny tena fiveloman'ny jiosy dia omby ka zao
ny omby na ny omby dia misy fahavalo, ka eto amintsika rehefa manampy amin'ny fahavalo, rehefa tena miatra manaina mitsoka ny tompony ny omby satria izy any koa mety ho faty eo zay amin'ny akapobeany. Ary nahazo ny fahavalo aza ny omby ka enjehana, ka rehefa hita fa tena mamaly botana fahavalo miaraka amin'ny tavampidina mahery vaika, mitsoka ny mpiandry, mitsoka ihany koa ny miaramila satria miaina ny sarobidy. Fa sika rakizy manana mpiandry tsara izay nanafaka antsika teo tanany fahavalo, ary naran'ilay mpiandry tsara dia iza fa Jesosy. Nafahany Jesosy sika tamin'ny devoly, nafahany ihany koa tsika tamin'ny ota izay mangetra atsika, ary nafahany ihany koa tsika tsy ho faty mandrakizay, ary nentin'ny nafahana atsika dia nafoy miaina. Tena reo Jesosy rakizy. Noho izany aoka ianareo atoko izany fitiavana izany, kanefa tsy hoe tiantsika ihany izy fa resiny ihany koa ny fahavalo satria nankalazantsika tamin'ny Pasika teo fa resiny Jesosy ny fahavalo fa nitsangana tamin'ny maty izy. Noho izany aoka ianareo atoko ny Jesosy dia mpiandry tsara. Ka ny tenin'Andriamanitra izay angatahako averinareo sady hotadianareo tsenjery dia ny tenin'i Jesosy manao hoe izao ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny omby. Averiko kely izao ny mpiandry tsara, ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny omby. Averinareo kely ary izay tenin'i Jesosy zay. Izao ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny omby. Sambatra ianareo manana ny Jesosy ilay mpiandry tsara. Jesosy tianareo ka nanolotra ny ainy izy ho famonjenanareo ary resiny ihany koa ny fahavalo. Noho izany rakizy aoka ianareo atoky ny Jesosy ary atomorony any Jesosy ilay mpiandry tsara ho fonareo fa izy no tenareo indrindra. Afaka mipetraka ianareo. Ny tenin'Andriamanitra anjaratsika androany riavana dia maneho fa Jesosy ilay lohan'ny mpiandry dia mitaonantsika mpianana mba hiandry ny ombiny. Jesosy ilay mpiandry tsara, Jesosy ilay lohan'ny mpiandry dia mitaonantsika mba hiandry ny ombiny. Vitan'i Jesosy ny andraikitra izay napetraka Andriamanitra taminy dia tsinona fa ny fanafahana atsika eo am-pelantanany fahavalo, tsinona fa ny fanomezana atsika ihany koa fiainana mandrakizay, ny famonjena atsika ondrin'Andriamanitra izay rembon'ny fahavalo. Kanefa izany famonjena atsika izany araka namparatamin'ny izy teo dia miatra manaina satria miainy Jesosy nafoy teo amin'ny azy fijaliana mba ho fanavotana ny ondrin'Andriamanitra. Tsy zaka izao zany, tsy zaka ianao zany. Sary biby amin'i Jesosy sika ary miaina nafoy mba ho famonjena atsika. Vitan'i Jesosy izany famonjena atsika izany, vitan'i Jesosy izany fanafahana atsika izany, ary izany nambarana teo amin'ny azy fijaliana rehefa ho faty izy ka nazany hoe vita. Jesosy nahatanteraka ny andraikitra izay nandran'Andriamanitra azy dia tsinona fa ny fanafahana azy, tsinona fa ny fanafahana anao. Ary araka ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika tamin'ny herinandro, Jesosy ilay nahatanteraka ny andraikiny dia miseho tamin'ny mpianana, ka ny andro misehony tamin'ny mpianatra dia ny androrenany azy ireo amin'ny finoana. Kanefa tsy nanorona azy ireo amin'ny finoana ihany mahatonga Jesosy miseho tamin'izy ireo, fa nanome azy ireo ihany koa andraikitra sarobidy izy. Izany andraikitra sarobidy izany dia tsinona fa ny fiandrasana ny ombiny. Miteny amin'ny Petera izy ary miteny amin'ireo mpianana ihany koa satria Petera moa dia misolo tena mpianatra rehetra. Kanefa miteny antsika ihany koa izy miteny io hoe andraso ary ny ondry, fa ano ary ny ondry kely. Iza ny ondrin'Andriamanitra? Ny ondrin'Andriamanitra dia ireo izay very tonga lavitrin'Andriamanitra satria nandiasia tamin'ny fahotany. Ny ondrin'Andriamanitra dia tsy iza fa ireo izay noroaina ihany koa. Ny ondrin'Andriamanitra dia tsy iza fa ireo malemy ka dia tratriny fahavalo tao anatin'izany fahalemena izany. Ny ondrin'Andriamanitra dia ireo izay mila fampaherezana, ary izany nambaran'i Ezekely
tamin'ny teny izay vakitsika teo hoe ny veroka dia voronga bodiko ny folaka ao amanako malemo tanjara. Andriamanitra mitady ny ondry dia tsy iza fa ny fiangonana zany, tsy iza fa ny ivelan'ny fiangonana ihany koa zany. Ary io nambaran'i Jesosy hoe manana ondry tsy ao anatin'ity vala ity aho. Jesosy maneho amintsika amin'ny teny izay anjarantsika androany fa sarobidy aminy ny ondriny, mampalahelo mampahory azy ny ondriny jara. Tena miasa amin'Andriamanitra ary mietsaika amin'ny fony ny fahorian'ny olona tahaka antsika ray aman-dreny izay olon-drindrina mahita ny fahoriany zanatsika na mahita ny aretina mahazo azy. Tsika tsara fa maro ny zavatra izay mety miatra amin'ny zanatsika, kanefa izany zavatra miatra amin'izany dia miatra amintsika ihany koa. Miatra amin'Andriamanitra ny fahorian'ny olona, tena mampahory ny fony ny fahitan'ny olona jara, mampahory ny fahavalo. Izany mahatonga an'Andriamanitra handray andraikitra hiandry ny olona vakina tamin'ny salamo teo zany. Andriamanitra miandry ny olona, miandry ny olona amin'ny ankapobeny Andriamanitra, zany hoe miandry ny vahoakan'ny Israely manontolo izy, kanefa miandry ny olona tsirairay ihany koa izy. Izany vakina tamin'ny salamo teo. Fitiavan'Andriamanitra ny olona ihany koa nahatonga azy haneraka ny zanany ho mpiandry tsara, mpiandry tsara izay nanombotra ny ainy hamono zany olona izany. Kanefa zany fitiavan'Andriamanitra ny ihany koa nahatonga azy hanendry mpianatra mpiandry ny ondriny. Anisan'izany tetea, anisan'izany mpianatra roambifolo araka ambifolo lahy, ary anisan'izany ihany koa itsika dia manatrika eto amin'izao fotoana izao. Tsy ny mpianatra fahaizay ihany nomeny Andriamanitra andraikitra, tsy ny mpianatra fahaizay ihany nomeny Jesosy andraikitra, fa ho an'ny mpianatra miketriny ihany koa anisan'izany ianao. Ka dia milaza amintsika izy, milaza aminao izy amin'ny teny ity hoe fa ano ary ny ondry, anaso ary ny ondry. Zany no afaka sarobidy izay aterin' Jesosy amintsika amin'ny teny ity. Jesosy namerina Petera ho amin'ny andraikitra izay efa natohony azy dia tsy inona fa ny maha-apôstôly azy. Jesosy mamerina Petera amin'ny andraikitra izay efa natohony azy dia tsy inona fa ny fiandrasana ny ondriny. Fa tamin'ny fotoana izay nisamborana an'i Jesosy dia eny Petera fa niala amin'ny maha-apôstôly azy, miala amin'ny fanarahan'Ian'i Jesosy. Ka rehefa nantany ny olona izy hoe izy koa anefa fanaradia azy, niteny Petera natanin'i Jesosy. Ka dia eto Jesosy manantitra aminy hoe mody iava ianao intelo ny taona, satria ilay fitiavana teo amin'ny Petera niala taminy zany tamin'ny fotoana. Ka dia anterin'i Jesosy zany mba hiverenany ray amin'ny mampianatra azy, hiverenany ray amin'ny maha-apôstôly azy. Kanefa niala ihany koa amin'ny andraikitra izay napetraka Jesosy azy izy. Fa rehefa natsoiny Jesosy izy dia hoy Jesosy hoe manombo zao dia ataoko mpanarato-olona ianao. Kanefa hoy Petera tamin'ny namany alohan'izao tekitra hoe andehana rato sika zalala, adino ilay andraikitra izay napetraka Jesosy taminy. Tsy Petera ihany hoe ana izao ihany koa azy, ianao ihany koa azy. Misy fotoana izay anadinonao izany andraikitra sarobidy izay napetraka Andriamanitra taminao zany. Ary misy fotoana ihany koa adinonao fa ianao ane ka apôstôlin'i Jesosy, ianao ane ka mpianat'i Jesosy. Ka mandahazy ary mandany ihany koa ny fanendrena dia tsy inona fa ny andraikitra izay efa napetrany amintsika, dia tsy inona fa ny famanana ny ondriny. Ny ondrin'i Jesosy izay sarobidy aminy tokoa, satria araky nambara teo ny lapana foy, voninahana foy, ny aina foy. Eto dia sehoan'i Jesosy fa tsy afaka anatanteraka ny baikiny hoe fa ano ary ny ondriko, andraso ary ny ondriko raha tsy eo ny fitiavana azy. Jesosy tsy nanontany, tsy nilaza avy hatrany hoe fa ano ary ny ondrikeko, andraso ary ny ondriko. Fa nanontany an'i Petera aloha izy hoe Simona zanaky Jaona, mody iava ianao. Intelo etoana ary nahatonga Petera nalahelo zany satria Petera mahafantatra tsara fa Jesosy mahafantatry ny akoatsy miloka.
Fanta Jesosy fanahy dia malemy sy marefo aza izy ao anatiny ao fitiavana Jesosy. Asehony Jesosy eto fa miorina indrindra amin'ny fitiavantsika azy no ahafahantsika manateraka ny andraikitra izay ankiny amintsika dia tsiny fa ny fiandrasana ny vohitra. Ny olona izay tiany Jesosy dia ho tia ny ondriny ihany koa. Ny olona izay tian'Andriamanitra dia ho tia ihany koa ny zanany. Fa mandaika ny olona izay milaza hoe izaho tian'Andriamanitra kanefa tsy tiany zanak'Andriamanitra. Mandaika ny olona izay milaza hoe izaho tiany Jesosy kanefa tsy tiana tsy mikarakara ny ondrin'Andriamanitra. Andro maromaro lasa misy lehilahy nanatona ny vady. Efa elaela no maty ny vadiny. Dia mihevitra izy fa mila karakaran'ireny, mila tampotampon'ireny zanany ilay tokany. Ka ary ilay vehivavy tena ampakariny ihany koa tena mety hoe izaho tena afaka maneho fitiavana amin'ny zanakao. Fa zanakao zanako ihany. Kanjo inona trano tsy naharitra ely. Iny faniseho mikitakita. Iny faniseho tsy famezana sakafo. Ary tamin-dranomasy manepony tamin'ilay mivady ny sarin-janany izay mangana tarehany ilany manontolo satria nofon'olon'ilay miverina fa koreny dia niraikitra izay eo fitiavana amin'ny zanany. Nanahery izy satria ny zanany izay naterany mety mijaly. Malahery koa toko Andriamanitra. Raha tokany zanany tsy voakarakara. Raha tokany zanany ho ilikilika. Raha tokany zanany ho tsika tsy rambana ny andrasana azy. Malahery Jesosy. Raha tokany ondriny izay sary fidiavana tokoa satria nahavozana ny ainy azy. Nataontsika tsy rambana. Nanjakajakatsika ihany koa ny amin'ny fiandrasana azy. Jesosy eto dia manambara hoe ondry. Tsy manambara Jesosy eto hoe fahano ary ny ondry fa hoy izy hoe fahano ary ny ondry kely. Andraso ary ny ondry amin'izany no anekony fa isika dia mpiandry ihany fa tsy ondritsika no andrasantsika fa ondrin'Andriamanitra. Ambarany Jesosy fa mpiandry ihany sika fa tsy tompony. Noho izany dia tsy manana fahefana hanjakazaka amin'ny ondrin'Andriamanitra sika. Ary izany no ambarany Petera tamin'ny visitily izay takina tamintsika teo hoe tsy ho mpanjakazaka amin'ny anjara-piandrasana fa ho fianarany ondry. Ary izy ihany koa manambara hoe tsy amin'ny fitiavana harena maloto fa vokatry ny fitiavana an'Andriamanitra. Ny fanontaniana Petera dia hoe inona moa ny sakafo izay tokony atolotra ny ondrin'i Jesosy? Ny tiany atolotra ny ondriny toko dia sakafo mahavelona. Dia tsy inona fa ny tenin'Andriamanitra. Araka ny tenin'i Jesosy hoe tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay alohan'ny vavan'Andriamanitra. Ny sakafo mahavelona ihany koa fitiavana. Rehefa amin'izao tontolo izao fankalana ny fitiavan-tena izany mahatonga ny olona mifandringana. Fa ny fitiavana kosa mamelona. Fa ho tokantrano izay njakany fitiavana velona pifaliana, miaina pifaliana ny mpianakavy ao. Ao amin'ny fiarahamonina izay njakany fitiavana miaina pifaliana, miaina mpiadanana ny fiarahamonina misy ao. Ao amin'ny fiangonana izay njakany fitiavana miaina pifaliana, miaina mpiadanana ny kristianina izay mipetraka ao. Jesosy nitaona antsika hamahana ny ondriny. Manakambara amintsika tsiraray avy tokoa izao ten'Andriamanitra zao. Manakambara amin'ny pastora izao ten'Andriamanitra zao. Move ny pastora manjakazaka amin'ny ondriny. Move ny pastora mitady tombotsoan'ny tenany. Sara tena mikatsaka tokoa ny tombotsoan'ny ondry. Tena mikatsaka tokoa izay asoan'ny ondry. Ny tsara marina ny avana izao. Ato amin'ny soratra masina rehefa manambara ny amin'ny fandraisan'ny mpiandry ondry sy ny ondry Andriamanitra. Tsy milaza zava-tsoa izay eo amin'ny ondry izy tahaka atsika. Hoe rehefa mimpondry sika na miompy sy biby dia zavatra izay azontsika avy aminy izany no tanisay. Raha mimpondry ihany dia izao avy ny azo avy aminy, ny taniny, ny volony, ny odiny, ny ronono azo avy aminy. Tsy izany no hitatsika. Fa ny hitatsika eo amin'ny soratra masina dia ny fanekon'Andriamanitra amin'ny fitiavana sy ny soa izay omeny ny ondriny. Ary moa izany velona tsika tamin'ny salamo teo. Mampandriay amin'ny maitso izy,
mitondra io amin'ny raha filatsasaka izy, mamelomelona ny fanahy izy, mitarika manao fahamarinana izy, mamiratra latabatra ambony fahavalako izy, manositra velively lohako izy. Fahasoavana sy famindrapo manaraka amin'ny andro rehetra. Tsy misy fitanisana ny zavatsoa zay mety azo avy amin'ny ondro amin'izany salamozany. Ator'izany koa tamin'izy kely teo. Ny vero tadiavy, ny folako ho amara, ny malemy ho tanjara. Izany hoe le mpiandry ondro zay maneho fitiavana sy mikarakara ny ondrony, izany mahasovatana. Manakambara ny mpiandro izany be izany. Mauvais mpiandro tokoa, tena mikarakara tokoa ny ondron'Andriamanitra. Ka rehefa tonga ny tafika masina, tena mihely tokoa ny amana ny ondron'Andriamanitra. Atoroko izany koa amin'ny andraikitsika atao andavanandro. Manakambara ny diakona ihany koa izany. Mauvais ny diakona tena mandray andraikitra tokoa, sady diakona mitanterakitra fotsiny ataontsika. Manakambara mampianaritsika olona ihany koa izany. Mauvais tsika tena mamahana sakafo izay mahavelona tokoa ho amin'ny mpianatsika, dia tsisy afa ny ondron'i Jesosy. Sa ataontsika kitotoy izany, ataontsika fahazarana izany. Manakambara amin'ny ray aman-dreny izany. Mauvais ny ray aman-dreny tena mantanteraka tokoa ny anjara fiantrasany, satria ny ray aman-dreny eo amin'ny batisa dia milaza fa hamana tokoa ny ondron'Andriamanitra, ampampianarana azy ny ten'Andriamanitra mba hiorena mandaka ny finoana. Fa maro ny ray aman-dreny mandainga an'Andriamanitra, maro ny ray aman-dreny mamitaka an' Jesosy. Ity alahady tokoa, alahady mampandinitena antsika tsirairay avy, kanefa alahady zay fotoanantsika ihany koa mba hatateraka ny tenin' Jesosy hoe modiavana ianao. Jesosy tompoko tianao, ary naseho taminao fa nafoy ny ainy ho famonjenanao. Ary mandaka ankehitriny izy dia maneho fitiavana aminao, fikarakarana anao, afampaheresina anao, amfiarovana anao amin'ny fahavalo. Afamelana ihany koa ny elikao satria ondro manisy anao. Fa ny fangana betaka dia hoe raha tian'i Jesosy ianao satria mahatsapa ny fitiavana, mauvais ianao mamana ny ondrony. Manakambara ny tompona ndraiky isy tokadiny ihany koa anateona izay misy azy zany, na tompona ndraiky mpanjakana zany, na mpampianatra zany, na mpitsabo zany, sy ny sisa. Ondron'Andriamanitra ny eo mpiasanao reo, ondron'Andriamanitra ny olona manatona anao. Mauvais ianao mamana azy reo, ampanehoana fitiavana azy, amfikarakarana azy. Sa mamana tenanao ianao. Ten'Andriamanitra anjaratsika androany dia ataontsika mba hatateraka ny anjara fiandrasantsika. Tsy asa moramora tokoa ny fiandrasana vohitra, fa ilana faharetana, ilana fiaretana, ary ilana fahafozana izany. Fa ny mpiandry ondro tany Palestina tany andro Jesosy, rehefa misy zavatra miatra amin'ny ondro tahaka ny hoe mandeha izy ka indro fa avy ny orana, miara-kotra amin'ny ondro izy. Mandeha ny toerana migaingaina teno ainandro, miara-miafy amin'ny ondro ihany koa izy mandondro izany. Ilaina fitiavana izany, ilaina faharetana izany, ilaina fiaretana izany, ilaina fahavozana izany. Ary tsy tanteraka izany raha toa ka tsy miankina ny Jesosy ilay eo ampiantsika. Jesosy modelitsika fa naneho fitiavana izy. Ary araka nambara teo vitany andraikitra izay napetraka Andriamanitra taminy. Io zany dia mila mijery an'i Jesosy ilay mpiandry ondro tsara zany. Kanefa tsy mijery azy ihany fa mangataka azy ihany koa mba hanjaka amintsika ka ahafahantsika matateraka izany anjara fiandrasana izany. Fa misy aneny ataony fahavalo, ataony variana ny mpiandry ondro amin'ny zavatra maro samihafa. Tafia ny mpiandry ondro ary io nambaran'i Jesosy hoe asiana mpiandry ondro dia hiaraka ny ondro. Mila mitandrina isika manao izany. Fa raha ny pastora no tratry ny fahavalo, hiaraka ny ondron'Andriamanitra. Raha mpiandry no tratry ny fahavalo, hiaraka ny ondron'Andriamanitra. Raha ny ray aman-dreny no tratry ny fahavalo, tratry ny fijangajangana, hiaraka ihany koa ny ondron'Andriamanitra. Mila miankina amin'ny Jesosy ary mangataka fiarovana aminy sy nampon'andro Jesosy. Tsy mahary tena ary tsy mahavita ny anjara fiandrasana raha tsy eo anao mampahery ahy, raha tsy eo anao miaro ahy. Jesosy ilay loha mpiandry avana dia mametoky antsika
fa tsy mamela antsika korery izy amin'izany anjara fiandrasana izany. Fantana fa tsy mahita nininy ianao raha tokatseo izy manombotrena anao. Fantana fa le fahavalo dia mikendry anao mandrakariva. Zay dia tokony lehibe ambarako izao. Momba anao mandrakariva izy ambara-pahatonga ny fataperana sy tontolo izao. Ary ny zava-dehibe ry havana izao. Rehefa tonga amin'ny fotoana izay isehoan'i Jesosy amiko, isehoan'i Jesosy aminao, ka natoky tamin'ny anjara fiandrasana ianao, dia hoy Petera tamin'ny episitely izay nivakina teo hoe, ary rehefa miseho no mampianatra dia azo safi-boninahitra tsy mety simba ianareo. Jesosy hanome anao safi-boninahitra tsy mety simba satria natoky tamin'ny anjara fiandrasana ianao. Dia izy ilay ampaheranao mandrakariva ka ho faly izy mahita anao mahatoky amin'ny anjara fiandrasanao. Ho faly izy mahita anao fa manao fitiavana aminy ianao amin'ny famahana anao otrikely. Ho faly izy mahita anao fa ny ondry izay nankiny taminao dia iny fa ho faly tokoa satria mahazo ny soa ny tian'Andriamanitra ho raisiny. Dia voninahitra nefa n'Andriamanitra sy ny farifanay masina zay azo tandanindrindra fa ho azo mandrakizay. Amen. Raisiny tatina. Ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ary ny firaisana fanay masina ho amin'ny rehetra rehetra amin'ny mandrakizay.